dia tononao amintsika mianakavy a ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fiadanany a ary mifiraisana amin'ny fany masina pasteur tojoka ny avako manana fahalo mifampahery aminao indray a eto amin'ny MCTV manasanao a enoetra amin'ny farany ny afatra foy mba hiarako aminao fa hitondra soa amin'ny hoavinao ary raha mba mety ianao zarao amin'ny namanao ihany koa zao afatrao a mba hahatonga ny tsiraray avy hisitraka zany fiainana be deaibe a ao amin'i Jesosy zany ivavaka isika raha io misaotranao manokana izay androany ny amin'ny afatra ahafahana mifampahery amin'ny alalan'izao plateforme izao ta io ny teny hitondra famonjem-panahy hampanakaiky anay aminao ary ahafahanay mahita le fiainana be deaibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Mino aho fa anisan'ny nitondra fahasoavana anao ny afatra ny rahantsika hatramin'izay a miodina trantsika amin'le hoe tenin'Andriamanitra sy ny vokatsoa entin'ny tenin'Andriamanitra ahoana ny tonga anao tena anakarena amin'izany fiainanao amin'Andriamanitra izany eto aloha dia te hanindry fa ny arena ara-panahy ny zavatsoa rehetra amin'ny fiainana matetika tsy tongatonga ho azy jereo vao eo tokantranonao hoe jereo ireo fananana jereo ireo etretinao hoe arena ao an-tranonao ohatrany tsisy tongatonga ho azy fa tsy maintsy nisy effort na ezaka natao mba hahatongavana andreo ao tahaka izany koa ry havana ity hoe miaraka amin'Andriamanitra sy mahazo fiainana be deaibe ity ny zavatra tsara matetika tsy maintsy tedavana tsy maintsy misy sarany aloha zany satria ho ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Amosa 5:5 mitadiavany Jehova dia ho velona ianareo zay mihitsy moa tena ivy ny afatra foy androany hoe mba hatraiza ry havana no fomba hitadiavantsika an'Andriamanitra raha ataoko amin'ny fanontaniana hafa manao ahoana mba ezaka ataon'ny tanora ezaka ataon'ny ray aman-dreny ezaka ataon'ny isam-batan'olona amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra fa to maraina mandra-parivony andro tsy reraka ny olona mitady vola misy aza makany ampitan-dranomasina mitady ravinahitra misy mavita mangady lavaka 300 metatra hitadiavana safira hitadiavana vola makare zany fa mba manao ahoana ny fahafahantsika mitady an'Andriamanitra mba manao ahoana ny ezaka mba hatraiza ny fotoana omentsika hitadiavana an'Andriamanitra satria hoy ako aminao ny tena zavatsoa rehetra dia ohatrany tsy hitahita ho azy fa mila tadiavina zany hoy ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:13 ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra ny tompo etino miteny fa raha hitady azy sika dia ahita azy raha katsahantsika amin'ny fontsika rehetra dia hampaheranao fotsiny androany mba manokana fotoana mba manokana budget mba manaova ezaka ihany koa hitady an'Andriamanitra hoy ako hoe makany ampitan-dranomasina mihitsy amin'izao fotoan'izao mpianatra tsy ratsy zany mba ninona andranto fahalalana ampitombo izay karazana faripahalalana ananany tena tsara zany fa zasy ianao ihany koa andeha mba andeha mihoatra hitady an'Andriamanitra hitady ny tenin'Andriamanitra amin'izao fahavelomanao zao marina fa ny baiboly dia milaza fa ho avy ny andro hivembena hatramin'ny tanora hitady tenin'Andriamanitra ny olona fa tsy ahita tsony fa dia mbola fotoana araroty ny andro ananana araroty ny andro azonao vatsoa fa miratsy zao fiainana izao tedavo Andriamanitra ka tsy antavan'Andriamanitra tedavo ny tenin'Andriamanitra fa azo fiainana ianao ary tsy fiainana ray andro tsy fiainana roa andro fa fiainana tsy manapetra fiainana be deaibe dia fiainana tsara lavitra mampahery ny tsiraray avy ary androany azaketraka mitady an'Andriamanitra sy ny heriny azaketraka mitady ny fanatrehan'Andriamanitra fa hatsapy ianao andray ianao ary lasanao tsy resy no avinao fo ny afatra fa mino fa mba hapirisika anao androany raha izy ianao nitady afa tsy nahita tedava indray fa hahita ianao okandondony ianao fa ho voambaravarana ianao amin'ny anaran'i Jesosy ivavakantsika amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra misaotra ny amin'ny afatra izay ny fampaherezany manokana indray ta io manokana ny tsiraray afo tompo manomboka androany mba hampitombo ny ezaka amin'ny fitadiavana ny tavanao ao anaty vavaka ao anaty fotoam-bavaka ao anatin'ny famakina amin'ny teninao ao anatin'ny fananana fotoana mangina manokana eo aminao satria izay mitady anao dia hitanao ary izay mahita anao dia hita fiainana be deaibe amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay no mamarina ny afatra foy ny onako taminao tsy tahaka ny mahita olondoza be andratra na handisy fanantenana amin'ny mahita an'Andriamanitra fa mahita fiainana ry havana mahita fitsarana be deaibe betsaka izay zavatra hitanao zay betsaka mety ratsy betsaka nampitomany fa androany izay mahita an'Andriamanitra mahita fiainana be deaibe ianao ane zany lasanao tsy resy ny ho avinao